Faly mirambatsika rehetrarehetra indray amin'ity fety ny asa ty lazainao hoe fety ny asa satria fête du travail moa zany izy ty. Dia ho antsika ny Madagasikara raha ny tokony ho izy dia mandeha manao filaram-be eraky ny tanàna ny mpiasa rehetra izay ao anatiny na tsy ao anatina syndicat ary miaraka tety ny Mahamasina, Ambohijatovo ary Mefarana eo amin'ny 13 Mai na mbola mandeha avy any Ankorondrano dia mandalo Soarano dia mifarana amin'ny 13 Mai. Saingy androany moa zany satria izay ny didy jadona misy ao Madagasikara dia tsy azo ataony mandeha amin'ny 13 Mai. Tsy azo atao ihany koa ny manao kabary politika. Fa kabary inona zany no atao? Itoriteny? Sa tsy haiko, sa anao tononkalo, sa hoe inona? Tsy mahay afa-tsy kabary politika ny mpiasa rehefa amin'ny andro ny 1er Mai. Dikan'izay dia izao, eto aloha zany dia isolitena ny mpiasa malagasy hitondra nyity kabary politika atao androany fa voalohan'ny volana Mai 2020 sy ano filazana azy 2025 dia tentelefony eto dia iverina inona kay zany ty 1er Mai fety ny asa ny antsika manko rehefa hoe fety dia finanankanina, mozika, fifaliana ary fandihizana. Fa ny fety ny asa dia mitovy amin'ny fety ny vehivavy ihany koa. Fety fankalazana, andro fankalazana ny asa. Ny asa dia natao ivelomana. Zany hoe ny asa zany no tokony anisany mamelona ny olona. Fa tsy hoe ianao velona mba hiasa. Ianao olona zany ny asa no ny asa ho an'ny olona, amelona ny olona fa tsy hoe ianao velona mba hiasa fotsiny. Ny lazaina hoe mpiasa eto dia mpiasa mpanjakana, mpiasa amin'ny tsy miankina, ny mpiasa tena, ny mpiasa tany, ny mpiasa saina. Misy olona tsy manana asa izy tsy manana fivelomana izy na tsy manana fivarotana eny an-dalana intsony izy dia miasa saina. Anisan'izany zao mpivarotra eo anoloana ny radio tsy misy asa intsony zareo dia miasa saina. Dikan'izay ny olona rehetra izay matsiaro fa miasa na ny mpiasa trano izay ataontsika hoe vehivavy izay miasa ao an-trano satria mikarakara tokantrano dia miasa ihany koa izy ho an'ny ankonany. Ary ny mpiasam-bahoaka izay antefany ty kabaritsika ty androany dia ny mpitondra. Ny mpiasam-bahoaka izay karamaina amin'ny volam-bahoaka fa adininy hoe izy mpitondra io hoe tsy nitendren'Andriamanitra na nitendren'ny la France na nitendren'ny États-Unis na nitendren'ny Union Européenne fa notendren'ny vahoaka ary ny kitapo mbola mpanjakana izay andoavan'ny vahoaka ny hetra rehetra no mandony karamany. Ka noho izany Préfet Angelot ny antefany ty voalohany. Io 13 Mai io dia tsy maintsy hisokatra. Ny andro isokafan'io no ela fa dia feno manomboka hatreny amin'ny Gara ka hatreny amin'ny Ambohijatovo. Fa rehefa hisokatra zany 13 Mai zany dia ianareo tsy eo tsony ianareo satria ho ataonay izay fomba tsy ampaeo anareo amin'izay fa nareo indray le mijery ary mety tsy afaka mijery fa mety mifatotra. Zay zany ny afatra voalohany ho an'ny Angelot. Tandremo fa io 13 Mai io maninona no eo no tiany olona anehoana hevitra satria iny avenue iny ny atao hoe avenue de l'indépendance. Ka amin'izao fotoana izao ny malagasy dia ao ambaniny
fanandevozana ao ambaniny fanjana-tsaina ataon'ny mpitondra ao anatiny colonisation mapara TGV. Noho izany dia mila indépendance ny malagasy, mila indépendance ny malagasy rehetra izay ny tany saiko teo satria mpiasa manomboka any amin'ny mpiasa saina, ny mpiasa tena, mpiasa mpanjakana, ny mpiasa tany izay 80% ny malagasy dia ao anatin'izay kolonia any TGV Irmara sy ny ataontsika hoe ny orange volomboasary izay. Ka tsy azo ekena zany zavatra zany tsy azo ekena izany fanandevozana zany amin'izao andro 2025 zao, tsy 1925 tsika sa 1929 fa 2025 tika zay tsy ekena intsony ny fanjanahana sy ny fanandevozana ary indrindra ataon'ny olona zay everina fa manana raha malagasy kanefa tsy mizaka intsony izany zoam-pirenena malagasy izany. Averina ihany tsy manana double nationalité akory Rajoelina ry Ramatoa Latina triple doctorat honoris causa sa double sa faux diplôme ohatrandry tinoka. Tsy haiko taiza ho aiza teto tany izy naka an'izany diplôme an'izany satria manao an'izany diplôme zany mianatra zany mila fotoana fa tsy ianao eo amin'ny radio eo amin'ny Free FM mitatatata isan'andro efa fitondrana mbola mitatatata isan'andro ao amin'ny tompotrano miono dia avy eo ianao ilaza fa manana diplôme. Ary voalohany indrindra ao anatin'izany dia rehefa misy lalàna anankiray mbola miexiste io lalàna io dia miatra avy hatrany article 42 code de nationalité izay milaza fa rehefa maka nationalité vahiny ny malagasy iray feno taona dia very avy hatrany ny nationalité malagasy ananany dikan'izay tsy double izy fa simple. Mazava sa mbola tsy mazava? Rehefa mbola tsy hay aloha zay dia aza miditra any amin'ny droit international. Faharoa, iresaka momba ny karamam-piasitsika. Ny atao hoe karama dia sanda ny fotoananao, sanda ny fiainanao natokanao anao an'le asa. Dikan'izay io karama io zany dia contrepartie ny fotoananao sy ny fiasanao saina sy ny fahafoizan-tenanao anao an'le asa ary tokony avelona. Salaire décent, travail décent. Asa manaja ny maha-olombelona ary karama mahavelona. Rehefa mbola tsy mahavelona ny karama dia mbola fitakinany atao amin'izany premier mai zany. Anaty andafy rehefa mahavelona ihany ny karama mbola misy fitakina. Zay mila hoe ahena indray ny fotoana iasanay dia malakilaky kokoa zay mandeha retraite. Ahena indray ny fotoana iasanay isan-kerinandro tsy 40 fa 35 ny sasany ataovy 30 mihitsy satria tsisy tany iainana tsony izy. Dia izay karama mahavelona zay no takina. Mahavelona ve ny karama? Verina amin'ny 100 € tsika. Déjà aloha 100 € ny karama farany ambany ao Madagasikara fa 250 000 ariary. Zany 250 000 ariary zany raha amin'izao euro 5 000 zao dia 50 €. Dia mieritreritra zany ty Andry Rajoelina hoe doublena fotsiny io dia vita, tsy tompoko. Io aloha zany efa tsy karama mahavelona fa tena hoe tsy karama. Manontany tena zany izahay hoe amin'ny ahoana zany fomba iveloman'ny malagasy izay mandray an'io karama farany ambany io. Kanefa nohony famerany fanjakana ny karama farany ambany io ho ambany be sahala amin'io dia hiarany exploitation daholo na ny olona ty ambonimbony na ny cadre na ny olona izay mampiasa an'ireny ina moa ty manao sous-traitance ana zavatra atao aty ivelany nefany
mpiasa ao a Madagasikara no ampiasaina le téléconseiller reny travail à distance bazainy zareo amin'ny karama farany ambany io no anaovany an'lisy dia rehefa omenay 100 € nareo dia efa sambatra. Zany sambatra zany dia izao raha karama ny resaka. Voalohany indrindra aloha miakatra isan-taona. Mampisy fanantenana le hoe miakatra isan-taona satria vatany vao tonga ny farany taona dia efa manana fanantenana ianao hoe hiakatra indray ny karama. Tsisy nefa zany nandritry ny 9 taona nitondrany Andry Rajoelina. Tsy miakatra intsony ny karama ny mpiasam-panjakana sy ny mpiasany privé. Satria izay ny hitany famety. Ny volan'ny zareo nefa mitombo tsy akijanona. Ny fari-piainany zareo mitombo tsy akijanona. Ka na dia tsy te ory avamanana ran'le malagasy dia lasa ory automatique. Lasa ory avamanana automatique. Lasa voatery hitsikera hoe Jimmy Choo ny kiraro mialy. Fa manina izy manao Jimmy Choo nefa izahay ny karama farany ambany aty aminay 50 €. Lasa miditra amin'izany ny débat. Maninona no mandeha metsena any amin'ny Louis Vuitton izy rehefa andeha iseho vahoaka 26 juin dia mandany 100 000 €. Maninona no maibaka ny tomobilan'ny Rajoelina. Lasa zany ny débat hoe fa manina izahay no forcena ho 50 € ny karama farany ambany aty aminay nefa ianareo miaina salampasha amin'ny volam-bahoaka. Aveo ianao ilaza hoe ireo vahoaka ireo any amin'ny ambanivohitra tsy misy jiro any mihinam-bary sa tsy mihinana KFC, mihinana zebus fa tsy mihinana caviar. Fangana mieritreritra hoe aty andafy caviar amin'ny foto-tsakafo. Anganao mieritreritra hoe fromage zany foto-tsakafo aty andafy tsy tompoko. Ovy, légumes, blé, maïs, mofo zany foto-tsakafo olona aty. Donc raha apitahinao hoe vary sa mofo dia eo tsika mifampiresaka. Fa tsy hoe fromage apitahinao amin'ny vary. Zany fromage zany efa dessert ho an'ny vazaha. Mihinana dessert avy malagasy. Zany caviar zany tsy ny vazaha rehetra mihinana an'izany isan'andro. Ary tadidio fa ny caviar tsara indrindra eran-tany dia ao a Madagasikara no mamokatra izany eny Mantasoa. Nahoana ny malagasy no ory caviar? Tsy izay aloha zany ny sujet androany fa raha ohatra ka fantatra Rajoelina zany dia ao a Madagasikara mpamokatra caviar. Nahoana isika no tompotrano mihono tsy malala ny tsirony akory. Fa iverina ny karama antsika. Zany atao hoe karama mahavelona izany dia afaka ianao mividy sakafo, afaka ianao mikarakara ny tranonao, na ianao mividy trano, na ianao manofa trano décent, trano afana mipetraka ara-dalàna. Afaka ianao mitsabo tena raha marary na mametraka vola hitsaboana tena amin'ny assurance na amin'ny mutuelle na amin'ny deux côté mba sanatria kamarary na misy ilana vola noho ny aretina. Afaka mandoa jiro sy rano. Saingy le fandoavana jiro sy rano misy fa saingy le jiro sy rano mihitsy ny tsisy. Zany hoe mandoa vola ianao amin'ny zavatra tsisy. Averikiana afaka mandoa jiro sy rano ianao ary tena mandoa jiro sy rano saingy le jiro sy rano tsisy. Eo zany dia fa misy fanambakana ny mpiasa malagasy ihany koa. Satria nahoana moa no tsy misy jiro sy rano ny malagasy nefa zany dia zo fototra voalohany indrindra amin'ny olombelona dia ny anana jiro ahafahany
manazava ny ao an-trano rehefa maizina, mampiasa elektricité isan-karazany manamora ny fiainany, mampiasa rano idiovany maraina mandraparivo ny andro, ary jiro manazava eraky ny lalana iadina amin'ny insécurité. Tsisy an'izany. Avy eo afaka mampiana janaka. Izany karama izany tokony ahafahanao mampianatra ny zanakao. Na manomboka hatrany amin'ny préscolaire ka hatrany amin'ny université, ka mba afaka koa ianao mandefa ny zanakao mianatra any Suisse raha ohatra izy ka te-hanao hôtellerie. Saingy tsy mahavelona le karama, saingy tsy ampy le karama, saingy tsy mahasambatra le karama, dia tsy afaka manao fampianara-janaka ara-dalàna akory ny malagasy. Ary zany hoe hanofy andefa zanaka hianatra ny ivelan'izany dia tsy tompoko. Vitsy de vitsy ny malagasy afaka manao an'izany, fa de voatery tsy maintsy ao Madagasikara. Eo indraiky io tsisy fianarana akory ao Madagasikara. Satria nahoana? Rehefa tsy ny mpianatra no migrevy satria tsy nahazo ny zony izy, tsy nahazo ny bourse izy, tsy zarizary ny toerana hipetrahany, dia ny mpampianatra no migrevy satria tsy voaloha ny karamany, na ny mpiasan'ny administration universitaire no migrevy satria tsy voaloha ny karamany. Eo zany tsika de hoe aza manao kabary politika nefa ny karaman'olona tsy alohanao. Ny mpianatra tsy afaka mianatra ary ny malagasy tsy afaka mampiana janaka. De ahoana? De mbola ilaza ianao hoe zanakao jerena, ny zanako iny vitako. Fa ny zana-bahoaka malagasy izay mahasahira-tsaina, za koa zany zao piasa malagasy miasa saina, za le anisany miasa saina ho an'ny hoavin'ny taranaka malagasy. Satria na tiana na tsy tiana manana fianakaviana ianao, manana malagasy raha aminao ianao, tsy afaka miaina, tsy afaka misitraka an'izany karama mahavelona zany. De mitaky ohatra ny malagasy rehetra an'izany salaire décent ho an'ny malagasy zany. Tsy vitany mitaky fa izay mahatonga anay miditra anatin'ny politika. Rehefa izahay ny tonga eo dia miezaka izahay anatratra an'izany salaire décent zany. Le atao hoe salaire décent de karama manakaikaiky ny mahasambatra. Manakaiky ny mahasambatra ho ka mbola tany saika ana inona ny tokony ho azon'izany karama. Afaka mampiana janaka de afaka mampiana tena ihany koa. Se former, ohatra ny aty andafy, ao anatin'ny karamanao de misy cotisation alohanao anaovana CPF formation mba ahafahanao mampivoatra ny fahaizanao. Da avy eo ianao manana fotoana ahafahanao miasa. Fa tsy voatery vidy diplôma ohatra Andry Lalatiana sy Tinoka sy Rizy Mianakavy mividy diplôma ao. Na ohatra Andry Evariste tsy tonga tany Ankatso de nahazo bourse de zao de voatendry hoe taleparitry ny Sava. Inona ny fatany amin'ny Sava? Inona ny fatany amin'ny faritra? Inona ny fatany amin'ny Tale? Satria misy leladelaka eto amin'ny Facebook eto tsy mamoron-dainga ho an'ny fitondrana dia mahazo toerana, dia mahazo asa, dia handray karama lasa mpiasam-bahoaka. Fa tandremo rehefa mpiasam-bahoaka dia ny vahoaka no patron, dia ny vahoaka no angataka compte rendu aminao manomboka izao. Zay koa tadio. Verina amin'ny hoe ina le salaire décent manakaikaiky ny mahasambatra. Afaka mampiana janaka, mampiana tena, afaka miala voly, afaka mandeha concert à gauche à droite, afaka mba mametraka vola de côté, mba anaovana vacances, mba anaovana voyage, mba hiala tao Madagasikara indraindray, manjary lasa Bornéo, mba manana ampy atao de côté mba hitsinjovana ny retraite na ny vody andromerika na ny any aoriana. Fa tsisy an'izany ny karama malagasy, tsisy. Na ho ataonao 100 € ary de mbola tsy ampy an'izany. Dikan'izay de ahoana? Rehefa mbola tsy
manakaiky ny mahasambatra ny karama malagasy dia tsy maintsy mila nity résumé isika hitakinany zany karama mahavelona. Rehefa mbola tsy manakaiky ny fahasambarana ny karama omeny ny fanjakana sy famerana ny karama farany ambany ary ny famoronana asa ao Madagasikara dia tsy maintsy isika mitaky mpitondra afaka manao izany. Ary tsy hoe mitaky hoe avy aty Ibrahim Traoré mba hoe to firenenay lasa fanjanana zany. Fangatana izany hoe avy izanao izahay. Tsy mila mpanjanaka tsika fa isika mila manao azy. Pitika hatramin'ny solomasoko. Isika mila manao azy. Fa aiza ny Ibrahim Traoré atsika? Tsy vita hoe mitsiriritra fotsiny. Hoe mba aiza re misy Ibrahim Traoré mba hitondra ohatrany. Non tompoko. Aide toi et le ciel t'aidera. Ianaro inona ny mety nataony, ianaro inona ny ohatra tsara nataony, dia hoento ao amin'ny firenenao izany. Entotsika ao amin'ny firenentsika izany. Fa tsy hoe, tokony mba makaty mihitsy izy manao. Tiantsika mihitsy manko le manao hoe makalesa mihitsy ty Madagasikara mba manao zavatra. Non, Burkinabe izy dia Burkina Faso no adidiny. Fa atsika malagasy dia adiditsika Madagasikara. Adiditsika satria tsika gasy. Dia avy eo iveriny tsika. Maninona zany ao Madagasikara no tsy mahavela ny karama, tsy mahasambatra, tsy ampy ny asa mitsokonka tsisy. Fa maninona ny tsisy asa? Tsy mamorona asa ny fitondrana, tsy manao izay ampisy climat favorable à la création d'emplois et aux investissements. Ny olona izay afaka manao investissement à Madagasikara zany dia ireo olona mahay mifampirarana amin'ny fanjakana ihany. Ny fifampirarana amin'ny fanjakana nefa dia mandeha amin'ny dessous de table sy ny pot de vin. Hitantsika tsara reny tamin'ny raharaha Romivosa Jamfilda reny. So manko izy mieritreritra hoe manao TikTok à gauche à droite mampiseho hoe sambasambatra izy fa libre dia eritreritra izy fa adin'ny malagasy ny kolikoly avolenta izay nataony. Ny zavatra nataony Romi dia zavatra fanaon'ireo mpitondra ireo. Misy zavatra horesako kely rehefa avy eo misy miteny hoe afaka asina filtre vy azafady ny tarehako indray nijerena. Tanareo tsy mila hoe tsara tarehy be za ary tsy mila hoe manja be za vao afaka mihaino ananareo na hoe afaka hoe homarina ny teniko fa mbola azo afatra aminanareo rehefa avy eo. Fa eto zao mbola resaka karama sy piasa ny resaka. Avy eo rehefa tsy misy asa ao Madagasikara dia manao exil économique ny olona. Manao lasa izy mifindra monina any amin'ny tany hafa, lasa izy mandeha any Maurice, lasa izy mandeha any amin'ny firenena arabo, lasa izy mandeha any Europa, lasa izy mandeha any Chine, any amin'izay tany rehetrarehetra ahafahany mahita asa. Tsy mieritreritra tsony izy eo hoe salaire décent ve, tsy mieritreritra tsony izy eo hoe travail décent ve, fa le montant le habean'le karama no eritreretiny hoe raha iza mandray 500 € any amin'ny tany ohatr'izao raha vadiko vola gasy zay dia manome azo. Tena ohatra mety amiko izany. Dia lasa izy mandeha dia any mijaly satria tsisy formation. Tsy mahay antenin'le olona, tsy mahay teny arabo, tsy mahay teny sinoa, tsy mahay teny frantsay, tsy mahay teny anglisy, tsy misy nininay, tsy nianatra akory an'le asa, tsy nisy akory fiofanana hoe andrekako, mo zao ty raha atao ty, inona re ty andrekako, ahoana fampiasana ty air fryer ty,
nahoana fampiasana an'ity tsy haiko reto électroménager ty, ahoana fampiasana an'ity machine isan-karazany ty atao amin'ity usine ty. De avy eo iarany bedy fibedesana, fampijaliana, fandroana sy ny herisetra isan-karazany hita eny amin'ny sehatry ny asa. Inona mahatonga zany? Dia ny karama ambany dia ambany ao Madagasikara, ny tsy fisiana asa ary ny tsy fahafahana mitaky an'izany rehetrarehetra zany eo amin'ny 13 Mai. Inona mahatonga zany? Satria ny mpitondra antsika tia tena, mieritreritra izy hoe mahazo 100 € reo dia efa mety, fa zany hoe pour l'instant tsika tsy amena 100 € fa 50 € ihany aloha dia efa vita. Na zay 50 € zay arany 80% any malagasy dia mipetraka ambanivohitra ary 20% mipetraka ambony vohitra. Reo 80% reo zany dia mpiasa tany, mpiasa tena, ary 20% ihany no mipetraka andrenivohitra, mety ho mpiasa mpanjakana, mpiasa tsy miakina, mpiasa tena, tsy mananasa, mpiasa saina. Ary ao amin'io 20% io dia 80% amin'le 20% dia secteur informel. Tika zay nefa kely de kely l'État ny olona mandray le karama fait une conclusion, tsy sambatra ny malagasy, tsy manana salaire décent ny malagasy, tsy manana karama mahavelona, tsy velona tokory ny malagasy. De inona ny mahatonga zany? De ilaza indray zany ry sénatrice chargée de communication de la gouvernance de Rajoelina. Efa velona mihitsy ny malagasy satria hitanareo reny fa efa tsy haiko tsony zay foronina eo. Ka izao ozy aho hoe androany, andro iraisam-pirenena itakina ny asa mahavelona, takio aloha ny fisiana asa, takina ihany koa ny karama mahavelona, ary takina indrindra ny fialan'ny mpitondra tsy mahavita manome ny vahoakany an'ireo anankiroa ireo. Zay no ataontsika androany. Ka izay le kabary tsy tiany Angelo, préfet Angelo Oueno, de le hoe sao de izy taky hoe miala ny mpitondra tsy mahavita manome karama mahavelona, asa mahavelona ny vahoaka malagasy, dikan'izay miala Rajoelina. Izay io halany io. Fa pitsika ireo miaramila ireo koa dia mpiasam-bahoaka, mpiasa ny firenena ireo, ary ampitondraitsika any amin'izareo koa ny hafatra hoe fotoana izao hijoroana, fotoana koa izao ampisehonareo fa ianareo dia malagasy ohatran'ireo vahoaka izay mandony karamanareo. Koa re tsy hanao hery famoretana ho an'ny vahoaka intsony, fa mba hoe hery fiarovana ny zon'ny vahoaka no ampisiany zany miaramila zany. Ary farany anisy hors sujet kely tsika. Misy miteny hoe manina ho ny tarehako, fa manina ny tarehako. Satria manko ny resaka eto tsy resaka botse tsika, fa iresaka asa, zany hoe le zavatra tena fondamental. Fa tsy resaka hoe manina ny tarehanao, manina ny tarehako. Ho an'le olona miteny. Io manko anisan'ny problématika malagasy. Rehefa olona zany tsara tareha na ratsy toetra ary. Kaiza aloha tsara tareha, manjabe ny aly. Manja kosa ilay izy aloha tsy miditra amin'ny politika fa izy kosa aloha dia manja. Tsisy an'izany, na manja ianao, na mipozy ianao, na lafo vidy be ny kiraronao sy ny akanjonao sy ny rehetrarehetra, rehefa manapotika firenena ianao dia tsy ilainy, miala teo ary any am-ponja mendrika anao. Ary na ohatra ianao ka ratsy tarehy be, na dia ohatra ianao ka antitra be, na ohatra hoe kentrona daholo ty tarehy ty, ka ohatra ka feno tasy daholo ty tarehy ty, en passant aloha tsy misy panda azafady ary na misy raha tsy olana fa hosorana ovy reny dia afaka. Fa tsy maninona na misy ary tsy maninona na ratsy ny tarehiko, tsy maninona na ratsy ny bikako, tsy maninona na bekibo, tsy maninona na matavy, tsy maninona na mahia, tsy maninona na ratsy ny voloko, na tsy ny bango, fa ny zavatra teneniko maninona.
marina ve sy tsy marina ny teniko ary ho an'izay teteny ka mba mila non tompoko tsy mila ho tsara tarehy daholo ny olona rehetrarehetra fa ny beauté dia ao anatin'ny zavatra tenenina ka na andeha anamboatra manicure sy pédicure sy ilaina le pédicure na andeha anao tsara tarehy be ry amin'ny tompotrano mihony sy ry amin'ny eny amin'ny fivoriam-bahoaka rehetra eny ary Andry Rajoelina sy ry mialy sy ry Lalatina seketeny hoe IBEMA tsy maninona dia ny zavatra tenenina tena ratsy ka rehefa ratsy ny zavatra tenenina de tena kivy ny olona ary marikivy ny olona ary tena te hitoraka voatabia fa ny akosa mialatsiny izay tsy faly amin'izao zavatra teneniko zao de faly izay tsy faly fa za de miteny misy milaza ohatra koa zany vadin'ny Macron antitra be na antitra izy na tanora izy na lehilahy izy na vehivavy izy tsy izay ny mampiditra vola ao amintsika tsy izay ny mampiakatra an'le karama ao amintsika ary tsy izay ny mamorona asa ao amintsika ary na ohatra ka tsara izy tsy mampiova anazy tsy ho vadin'ny Macron zany na ratsy izy tsy mampiova anazy tsy ho vadin'ny Macron zany ary tsy ho atakalony aniny ianareo okazava ny resaka donc eto zany na hiteny anary zareo na andeha anao photoshop ry zareo andeha anaratsy indray ny tarehako ty tsy olana satria tsy rarahiko zany fa za te hampaherantsika malagasy izay ratsy tarehy izay misy panda izay matavy izay tsy olana reto zany fa rehefa ohatra ka tianao adio ny tarehanao ka manana problème amin'izay anao de misy an'le hoe ina moa le hoe savony manala panda manala mony manala tsy fantatro tsony ampiasao iny na tsy fantatro fa tsy olana izany tsy olana na ratsy tarehy na ratsy bika na ratsy pôzy satria nahoana le firenetsika mahatonga an'izany firenetsika tsy manome antsika an'izay fahafana anana fikarakaram-batana tsara zay dikan'izay de miala Rajoelina satria na ny vatantsika na tsy voakarakaratsika noho ny tsy fahafana manao an'izany ao a Madagasikara tsy mba afaka hoe andeha anao estetika na chirurgie ohatran'ny Kim Kardashian sy ny zareo any Hollywood reny ka satria nahoana ka tsy ampy ny karamako ohatra de avy eo de hiteny daholo ratsy ihany tsara ihany de rehefa manana crédit de za te mpanatra anareo malagasy okizay io fifanaratsiratsiana entre samy vehivavy io ihany kosa manana fa ny endrika sy ny bika de zava-pona tsy teny hoe zao izy amin'ny baiboly tsy mpitory teny ny baiboly fa mpitory kabary politika ny endrika amam-bika tsy zany no ilaina fa ny ilaina de ny fanahy maha-olona ny toetra no atao tsara ka aza manaiky akivina ohatra na akivina na pibridaniny zareo teny amin'ny Tour Eiffel de nitady any izy loha fa tsy nahita de sipabotabota iny misy olona ty andreny sipabotabota reny misy vehivavy le izy botabota mihitsy ny tiny misy io vehivavy le izy mahihiny tiny sa manana ny tiny io fa tsy misy ry ratsy na ry tsara ary matony olona zay botabota dikan'izay miadana tadio zay hitanao le hoe raha olona ray tsy tia de mitotokoa mba hatavy satria ozy izy ny tolo hoe rehefa matavy ianao de miada pinatra ça veut dire que te sambatra donc rehefa ohatra ianao botabota de ça veut dire que te sambatra fa saingy tsy izay ny tanjona fa ny tanjona de hoe ny mpitondra atsika averika sao de very ny sujet satria ny sujet atsika dia karama mahavelona fa iny zany le ataontsika hoe hors sujet de miverina ihany tsika ao amin'le sujet atsika ny karama mahavelona sy ny asa mahavelona no takina ary takina koa ny fahafana miteny fahafana mitakzo ao a Madagasikara rehefa ohatra ny mpitondra tsy manome an'izay fahafana mitakzo maha olombelona zay
dia miala Rajoelina. Miala Rajoelina. Mazava. Zay a fampisaotra antsika rehetrarehetra. De maka hery ny vehivavy rehetra piasa saina, piasa tsy miankina, piasa tena, piasa mpanjakana, ary maka hery ny lehilahy rehetra zay miasa ihany koa, miasa saina, miasa mamela vady aman-janaka, ary miasa miketrika mba ampisy asa ao anatin'ny fiainana, dia mametraka veloma mandra-piona ho antsika rehetrarehetra indray. Misaotra daholo.